Alléluia. Tenez avec nous ange conjoint. Ange conjoint. Fan olana. Fan olana. Amen. Amen. Ny anjaran'ny olana dia vahana. Famerenana kely fotsiny ho antsika mety mbola zay vao nahazo azy fa talohantsika indrindra fa avant 6e dia misy an'ilay tsy mbola nanao matematika taloha fa ino moa fiantso azy dato calcul tsy matière ry fa ataoko hoe calcul angambany ataoko hoe calcul dia misy aloha hoe vahaolana valiny dia asa marika averiko matetika foana zay parabole zay napatsy iva amin'ny fanahy masina anala izy hoe mila verina androany satria misy fotoantsika mieritreritra be mihitsy hoe ny olana zay mitrango eo amin'ny fiainako dia tsy miva mihitsy nefa nyzao tadidio tsara raha ankizy anankiray miditra ao amin'ny klasina ataoko hoe T4 firy am zany 8e na 7e na ataontsika hoe T5 dia tadidio tsara fa tsy afaka hipasy any amin'ny 6e mihitsy izy raha tsy mahay mamaha olana dieny any amin'ny klasy ambany azotsika miprofesseur tadidio fa tsy miasa saina mihitsy izy satria izy no mampikotrana anao izy mi-entraîner anao izy no mitantana anao amin'ny fampianarana an'lay hoe raha ohatran'izao ka possible omeny anao daholo mandritry ny taona ny ka possible dia avy eo amizay izy asay manao tableau anao hoe vahaolana dia mivaliny dia asa marika zao tadidio teneniny eo akaikinao jesosy nylaza zao no toko fahinina amby folo andininy fahatelo amin'ny telopolo Jean 16:33 ahony jesosy tadidio fa za efa nandresy zao tontolo zao dikany hoe za efa nandresy zao tontolo zao ny calcul rehetra efa vita andray ny fanahy masina no efa nomeny atsika nanomezany atsika ny sagesse nanomezany atsika ny intelligence nanomezany atsika ny conseil izy miconsole atsika dia zao tadidio ary asaintsainy foana fa raha vao misedra olana ianao dia tadidio fa ozy izy jesosy izao efa naresy izao tontolo izao dia zao koa nefa ny zavatra tenenin'Andriamanitra matetika ao anatin'ny teny moa misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra va antanino akaikinao misy zavatra tsy hainy ve dia raha ohatra ka ianao ka sa mamaly hoe tsisy zavatra tsy hainy dia ohatsy izy jesosy indray ny Marka 11 ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao ary ny zavatra rehetra hainy mino atao ny zavatra saina ataonao sy ny takina aminao zany dia zay hoe fahaizana mitoko fa Andriamanitra mavita zao tontolo zao mavita mamahany olana zao tontolo zao ary ihany koa raha vita ny famahana ny problème zao tontolo zao dia ny fialana ao anatin'ny fahafatesana mandrakizay zany dia iny hain'Andriamanitra mamaha ny olako rehetra amen alleluia alleluia mba jerena kely nefa tapaka hono radio azafady tsy aoka tapaka dia andao le raiso ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Skype appelle ao amin'ny Deutéronomia 28 Deutéronomia toko fahavalo amby roapolo Deutéronome 28 Deutéronomia toko fahavalo amby roapolo dia zao voavakytsika ao ny soa izay valiny fanarahana an' Jehova ary loza izay njoany mialamina ozy izy raha mihaino tsara ny feon'ny Jehova Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra dia izay andidiko anao an'io dia asatra Jehova Andriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao ary tonga aminao soazonao izao fitahina rehetra izao raha mihaino ny feon'ny Jehova Andriamanitra ao ianao amen atreo fotsiny alohantsika voalohany indrindra dia tonga dia andininy fafito io le nataontsika tao anaty vavaka atao hoe atosy Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao
karaha lalana iray ny voahana anatiny anao lalana fitokosana misira ny alohanlohanao ho tanteraka aminao zany amin'narameran' jesosy fa zao kosa le andininy voalohany a dia inony fitokisana ny ten'andriamanitra avela ny fitokisana ny ten'andriamanitra zao voalahy zao hoe zao voalahy zao hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ny antsoina hoe mihaino tsara dia mihinana n'le teny tena hoe mihinana ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zany hoe manao zany manatanteraka zay ny antsoina hoe mihaino sy mitandrina dia manao n'izay tokony ataony amin'izay Andriamanitra misy fotoantsika zay tiatsika atao foana sy zay tiatsika hitranga no anerentsika ny tanàn'Andriamanitra initra zay ny fahadisoany zay ny fampidirany datorija teo zao dia nialavany hoe mpanompo tonga sakaiza ary tonga zanak'Andriamanitra taloha tokoa tsika ny toerana misy atsika dia mahalala sombotsombo momba an'Andriamanitra tena hoe mahalala dia mijanona fotsiny any amin'ny savoir zany hoe nandeha katesizy ianao na nandeha sekola lahady fa zao vao mafala tsy very reny akory rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao ty aoriana tadidio tsara fa Paoly nanana n'le mpampianatra azy hoe Gamaliely nampianatra azy momba ny baiboly rehetra momba ny Pentatoka moa zany tena marina i Gamaliely fa zao kosa nataony Paoly tahaka ny lalàna be teo amin'ny fiainana le izy dia any ka tsy nandray an' Jesosy mihitsy izy tamin'ny voalohany fa maky ary izy fahavalon' Jesosy satria nanenjika an' Jesosy eo tokoa le efa hoe tafiditra izy ao anatin'ny mpanompo ary tena nanompo izy satria nanaja ny lalàn'ny Mosesy izy ao tsika fa zao kosa re ao marika toko fasivy tsika rehefa mandika rehefa tena mot de la transfiguration dia tadio tsara fa Mosesy sely ny lalàna sy ny mpaminany zay fanehoanan'i Kristy no nasehon'Andriamanitra dia ohatra izy mantsy mpianatra anankitelo Petera sy Jona sy Jakoba hoe izy no enoy nanomboka teo amin'izay zany dia ny tokony hoenona dia le fanehoanan'Andriamanitra velona le teny tonga nofo dia eo amin'izay na diso satria tsy ampy amin'ny fariseo sy ny sadoseo satria zareo mijanona fotsiny tany amin'le lalàna be fotsiny ny fiainana tsisy fiainana niditra mihitsy ary tsisy zavatra azony zareo mihitsiny satria tsy nino ny teny faminaniana izy ny teny faminaniana nefa dia efa tonga ary efa tanteraka tamin'ny natongavan' Jesosy tety ambonin'ny tany ao tsika dia zao Jesosy le teny tonga nofo Jesosy le mila elona Paoly izy tsika teo nanana ny Gamaliely fa rehefa tonga amin'izay fanahy masina rehefa niona teny Damaskosy i Paoly sy Jesosy dia nisy fiovana hafakely mihitsiny nisy fiovana hafakely mihitsiny teo amin'ny fiainan'i Paoly satria le lalàna be ny ainan'i Paoly lasa tonga fiainana amin'izay azo tarafina lasa velona teo an'ny Kristy dia ohatra izy amin'izay hoe tsy za tsy mivelona fa Kristy mivelona tao anatiko zao zany ny fanahy masina izay nangatahan' Jesosy teo amin'ny fiainantsika dia zao tadidio tsara fa natao mpanampy anao izy ary natonga mampialanao ao anatin'le stadiny sakaiza ho tonga zanak'Andriamanitra marina mihitsy le Jean 15:15 teo hoe tsy nataoko mpanompontsony nareo fa nataoko sakaiza fa Jesosy amin'izay niteny après satria teo amin'le hoe nataoko sakaiza dia tadidio tsara teneno akaikinao ny Jodasy koa ny tenenin' Jesosy sakaiza ianao zany mila mihoatra no miplasin'ny Jodasy mihitsy ny tena marina satria Jodasy dia namadika an' Jesosy ary navarony tamin'ny vola 3 ao tsika miplasintsika zany ary tsy tokony hijanona amin'ny sakaiza fotsiny ihany fa tena mila miakatra hatrany amin'ny toerany azanak'Andriamanitra mihitsy ary ny
ny puissance ananan'ny mpanompo a kely fotsiny. Ny puissance ananan'ny sakay zany efa misy apahany, fa ny puissance ananan'ny zanaka dia la totalité. Amen. Tsy mety fa ny totalité. Fa za mampanantenanao tokoa fa ty Deutéronomie avy any 8 ty dia tena nao ataony ho an'le zanaka, ho an'le peuple béni, ho an'le peuple zay nataony hitondra ny anarany mihitsiny. Alleloia. Karaha lalana ray ny idiran'ny fahavalo teo amin'ny fiainanao, tonoko amin'ny ara-maheran'i Jesosy ny fivoahany zany, fa lalana fito, lalana fito, lalana fito. Amen. Fa anjaranao no miditra ao anatin'le izy am'izay, tsy misisika ao anatin'izay zavatra izay. Nandefa SMS antsika tsirairay avy tamin'ny semaine iny no meditenany amin'ny hoe fanomanana antsika amin'ity hoe sekoly ny famahana olana ty. Voavany olanao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mihitsy n'le fampidirany tonton-driza teo ihany koa no amin'ny hoe matetikitsika miandandra foana hoe ho voavany olona koa fa hitsatrehatra Andriamanitra. Tsara zany tena kaikinao tsara zany. Fa misy dingana anankiray tena tian'Andriamanitra mihitsy ametrahana anao dia ianao mihitsy ilay tonga vahaolana amin'ny toerana rehetra izay alehanao. Vahaolana mandehandeha. Olona vahaolana mandehandeha. Alleloia. Jesosy any amin'ny acte 10:38 asan'ny apôstôly toko 10:7 dia nandehandeha Jesosy dia vahaolana nandehandeha izy erak'zy Jerosalema, Jodie sy Samaria. Ny faravazan-tany ianao ny irahany, tena akaikinao hoe zasy ianao ny irahany. Satria rehefa anaty ao anatin'i Jesosy no ao anatiko amin'izay dia nandehandeha eraky ny tany dia io évangile mitondra salut, mitondra guérison, mitondra délivrance ho an'ny olona rehetra mandraky ny androany dia miparitaka eran-tany. Amen. Olona tonga vavolombelona, olona tonga vavolombelona ary olona tonga solution, zay zany ny takian'Andriamanitra ho plasiko sy ho plasinao. Rehefa mandinika tsatsika eo amin'ny Matthieu 28 verset 20 dia hoy izy ataovy mpianatra ozy izy ny olombelona rehetra dia ampianaro izy. Zay ny antony na tonga amin'ny fanamasina maniraka atsika ireto indrindra fa niraka ao amin'ny azoekany mission mampianatra ny fampianarana ny tena be da be satria manangana olona ho tonga tempolin'Andriamanitra afaka mampiasa, afaka mampiasa ny ten'Andriamanitra ary afaka ampiasaina sy mitondra ny herin'Andriamanitra manasitrana olona, manafakolona amin'izay problème misy azy ary mitondra le solution faratapo indrindra dia ny salut eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Amen. Ka ianao zany raha tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na ambadiky ny radio na telefona na ambadiky ny internet YouTube ihany koa dia zao tadidio tsara fa raha natson'Andriamanitra ianao anaraka ny tiraka ty tsy natsangana fotsiny ianao, tsy nividiana fotsiny ianao ho vitrine hoe voavany olana iny dia mijoro vavolombelona, fa tokony ianao hijoro mihitsy ho vavolombelona mandehandeha. Any amin'ny acte 11:26 asan'ny apôstôly toko 9:20 dia rehefa nandeha nitory ny apôstôly dia zao lasa tonga kristianina ny anarana tany Antiokia. Acte 11:26 l'étape amin'ny farany nanomboka tao dia lasa natsoina hoe kristianina ny anarana satria Kristy nivelona atao amin'izareo. Kristy mihitsy no hita teny ambavan'zareo. Kristy tena lasa ohatrany hoe ino moa le ohatrany image 3D le mivoaka iny, ino moa le anaran'iny zareo le tsy vidéo projecté na izy fa ohatrany hoe image projeté, tsy taditsika izy azonareo an-tsaina angambany ohatrany hoe projeté isaky miteny zareo dia ohatrany hoe projeté eo mason'ny olona mihitsy azo tsapaitanany eo tany Antiokia mihitsy hoe Kristy dia lasa natsoina hoe kristiana zareo. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:20 misy an'izay zavatra izay. Olona tahaka an'izany ny tadiavin'Andriamanitra ankehitriny tsy mpanompo fa tena zanaka mihitsiny maneho fa Kristy mivelona. Kristy mivelona atao anaty, Kristy miteny eo am-bavaka, Kristy mijery amin'ny fijery madio. Ny fomba ny Kristy zao raha mahita mpijangajanga izy le fijangajangana alana fa le olona voafatitra ny fijangajangana tia zany zavatra zany zany tokony hananantsika zao zany
afananantsika zao hoe zany fomba fijery zany misy fotoana ny fahasiosadsio tena toana miara-mihinana ny mpijangajanga miara-mihinana ny mpitakietsy jesosy de hoe jesosy za solution tsy ny ozy manino tsy ny salama ozy izy mila dokotera fa nino ny marary sy ny farofy ka dikan'izay ny fomba fanananao fomba fandraisanao zay tena andriamanitra zay de tokony afantaranao an'le izy marina tokoa fa paoly nisy foana miteny hoe ianao mila misaraka ny temple ny beliala sy ny temple an' jesosy tsy tokony hitambatra zany hoe ianao izy izy raha ohatra ka misy zavatra tokony hisarahana aminao izy izy de hisarao mihitsy le izy ozy izy misalama mihitsy aotsika tiany tokony misaraka mihitsy fa zao kosa le izy misy fotoana koa paoly miteny zay re mila zay re mianatra teny kaikinao mianatra misy fotoana koa paoly miteny hoe mandehana miara-miora am'izay ora mifalia am'izay mifaly misy fotoana ozy izy midina ozy izy tahaka malemy ozy izy any am'izay malemy ainao zany mitoetra tahaka ny kristy mihitsy eo anatria am'izay problème rehetra satria ianao nomena an'le tena esprit de Dieu, l'esprit de l'éternel. Ésaïe 11 verset 2 fafakitsika matetika Ésaïe 11 verset 2 de ozy izy l'esprit de l'éternel là ozy izy esprit de conseil, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de connaissance ary esprit de crainte de l'éternel. Reo esprit reo personnalité amin'ny fanamasinareo le personnalité an'andriamanitra tia ho volavolaina ho tonga za ho tonga ianao kristy velona atao anaty ary kristy velona ao anatinao de zavatra zay no tena tokony hokatsahanao sy hokatsahako mandrapatonga an' jesosy eny amin'ny raha ao an-lanitra satria betsaka mila ny kristy tena kaikinao betsaka mila ny kristy ka raha betsaka mila ny kristy hoe betsaka zany no milanao ka raha ohatra ianao ka mbola tsy tonga solution ao atokantranonao tsy tonga solution any ampianaranao tsy tonga solution eny an-dalana tsy tonga solution naizanaiza toerana misy anao de mieritreretra tena fa mbola tsy tanterako anatinao zany ny afitony fanamasina tena miredare azotsika le raha ohatra zao hoe misy olona ohatra hoe misy olona manana problème amin'ny tokantrano ianao fantatra fa ananao le solution nefa ianao ka tsy mame an'le solution dikan'izay misy zavatra tsy normal misy zavatra tsy normal avelena misy zavatra tsy normal nisy fotoana zao nanana olana tahaka zao sendra olana tahaka zao Samuel ao amin'ny Samuel voalohany toko fahavalo nanana olana Samuel satria nanomboka efa lehibe Samuel nanomboka efa lehibe Samuel de ny zanaka Samuel amin'ny rahalahy tsy nanaraka ny dia aza mipose question amiko hoe fa ahoana fa tsy haiko zay ny fanarahana izy mivady tany sy ny rahany tamin'Andriamanitra tsy fantako fa ny monimonina ny taranak'Israely monimonina ny taranak'Israely hoe tena ianao andeha fantatra hoe fa andeha ody ianao ary ny zanako tsy manara-dia an'Andriamanitra tsara fa zao zay te ohatry ny firenena hafa zay de nikondo Samuel hoe ahoana ny tokony atao zany de nasa izy ny consulté an'Andriamanitra hoe marina tokoa zany tsisy mandova tsy ohatry ny hoe mosesy lasa de tongotra soa tsisy akory afaka nametrahana an'izay andraikitra zay fa zao meo solution de hoy izy Andriamanitra andana ary makanao an'izao tovolahy zao ny alavany zao ny sakany avary amin'ny firenena benjamita izy Saoly ny anarany atsoa izy tena hoe kaikinao solution na Samuel ary mbola tsy nanana solution teo fa Andriamanitra no mitady solution hitanareo am'izay le tombony Samuel tsy zanak'Andriamanitra fa Samuel mbola ao anatin'le sokajy mampanompo lasa tonga sakaiza Samuel kosa efa sakaiza fa tsy nambaran'Andriamanitra azy daholo ary tsy nanana an'le pouvoir zay anana ny zanaka izy de zao rehefa natsony Saoly de lasa nanana roi nanomboka lasa nanana roi ny zanak'Israely de natsonao hoe roi voalohany zany ny taranak'Israely de izy Saoly ny anaraka
nanondra ny saoly nefany satria tsy mijoro ho solution izy nisy fotoana. Nisy fotoana lasa Samuel esoron'Andriamanitra kely mihitsy ny Samuel nisy fotoana tsy niaraka tamin'ny Saoly fa izahana toetra amin'ny fony Samuel le izy Saoly le izy. Samuel ny teny afaka fotoantsika miona ary amin'ny toerana tak'izao. Dia lasa Saoly nakany dia Samuel ohatry ny taraiky kely. Dia any amin'ny Samuel 13 misy an'izay tantara izay. Dia zao rehefa tonga tany i Saoly dia nanomboka nikomy amin'izay ny Filistina hoe andao tafia. Satria rehefa tsisy mpanokon'Andriamanitra zao tadidio tonga dia miambina aingana ny devoly mba hanafika satria tsisy mpiambina. Zao nefa ny fananian'Andriamanitra mihitsy izy hoe hitodika amiko ve ty Saoly ty sa ahoana? Ianao ny Samuel ve ty Saoly ty sa ahoana? Iny fa nanomboka nikotrika amin'izay ny Filistina. Asavy maka plasy amin'izay ndraiky izy azafady. Aty nareo maka plasy. Dia jereo tsara. Rehefa iny amin'izay Saoly very hevitra izy. Nanomboka nanantona amin'izay ny Filistina nafika sy andringana ny Samuel. Nafika ny Israely, azafady taran'Israely. Dia zao andana aingana ianao izy maka fanatitra mantsy mpanompony. I Saoly io fa za koa afaka manao an'le izy nefa nisy tsy nitendrena tamin'izay toerana izay. Vao vita ny fanatitra dia ahoana ozy izy? Ahoana voasoratra anaty baibolinareo tonga dia tonga Samuel. Iny ny tia-dalàna nataonao izy. Dia nitsin'Andriamanitra tsara mihitsiny, nitsiny Saoly tsara mihitsiny, nitsiny Samuel tsara mihitsiny tamin'ny alalan'ny teniny i Saoly nitsiny Samuel azafady hoe tsy ny fanatitra ratsa-drano no sitra fa ny obéissance ary ny fahatokisana. Samuel 13. Dia inona problème? Lasa voaongotra tamin'ny toeran'ny solution Saoly fa lasa tonga problème. Teny kaikinao hoe ianao rehefa tsy mpakatony tenin'Andriamanitra lasa problème mandray ianao am-piangonana. Ary betsaka mihitsy ny olona ao anatin'ny assemblée lasa problème mandray. Au lieu de lasa solution izy any atokantrano, lasa le problème any atokantrano hoentiny ao am-piangonana dia lasa le pasteur indray ny lasa manana problème amin'le tokantranony. Azonareo fa matiako teneny. Ianao tokony no solution ny antranonao, tokony no solution ny amin'ny entreprise, any am-pianarana dia lasa tonga problème an'le olona any an-trano sy le dadanao na mety zokinao na le vadinao indray i pasteur satria pasteur na tonga na takan'izao nefa ny ianao tena tokony tonga solution. Azonareo nga amin'ilay tiako teneny. Saoly lasa tonga problème indray. Dia anozy izy Andriamanitra 1 Samuel 16 verset 1 Samuel 16 dia verset 7 ndany ianao Samuel ozy izy ndany ianao makany amin'ny Jesse fa misy any ianao mahita olona araka ny fo. Ny olona raisinao dia olona araka ny fon'Andriamanitra zany ny olona solution naiza na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona afaka tsona amin'ny fotoana rehetra. Amen. 1 Samuel 16 verset 7. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas son apparence ni à la hauteur de sa stature, parce que je l'ai rejeté, car le Seigneur ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Non tonga ireo dia nijery any Eliaba i Samuel ka nanao hoe nivoaosy Jehovah tokoa ity eto anatrehany. Ho Jehovah tamin'ny Samuel 15 aza mijery ny tarehana ny avy nitsangana efa nilavika izy fa tsy mba tonga fijery ny olona mijery Jehovah fa ny olona mijery miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Inona ny jeren'Andriamanitra? Ny fo. Ny fo zany mahatonga anao
solution. Tsy vahaolana valy ny asa marika zany dia misoratra ao anatin'ny fonao fa tsy misoratra anatin'ny diplomanao sy ny zay zavatra eritreretinao sy ny zavatra saintsaininao maloto sy ny zavatra azonao amin'izao tontolo izao. Zay le mahatonga antsika ho solution manomboka androany satria manomboka hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, manomboka velona ao antsika ilay tenin'Andriamanitra. Alleloia! Ao tsika. Solution, teneno hoe solution. Solution amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny situation rehetra. Zany ny zavatra sy takian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao ry zanak'Andriamanitra isa. Jesosy rehefa mandinika amin'ny Baiboly tsika, tena zay zavatra problème rehetra ny atrehany na problème familiale ny fotoanana izy niatrika problème familiale. Ohatra, raisiko ohatra anankiray, misy fotoana tonga vany Maria, tonga vany ny rahalahy sy anabaviny. Dia ozy ny mpianatra, stop eo ozy izy ny fampianaranao fa mitady anao ozy izy ny rahalahinao sy ny anabavinao sy ny renao. Dia ozy izy Jesosy tonga dia niresolveny tsara mihitsy, tahaka ny teny Maria tao Kana ihany hoe mpifanina moa tsika sy ianao, niresolviavana, apetrany tsara tamin'ny plasiny mihitsy ny Maria. Ny antsoina hoe reniko sy ny anabaviko sy ny rahalahiko izy dia reto mihaino ahy reto sy makatongo teny. Alleloia! Ka ianao zany rehefa fihain'ny tenin'Andriamanitra dia tiany mihitsy ny mampiasa anao ary tiany mihitsy no andrahany ianao amin'ny toerana rehetra satria fatany fa misy teny feno fo feno tenin'Andriamanitra ao anatinao. Androany tsika tena hivavaka amin'izay mihitsy androany hoe Jesosy le ranao aoka hanadio ahy, aoka hanadio any ranao, aoka hanadio any ranao. Ary ny pensera koa mila renouveler. Romains 12 verset 2. Romains 12 verset 2 ndao vakitsika mihitsy neny. Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa. Eo vakina matetika ihany koa fa averina ihany le izy anaran'i Jesosy. Aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao, ny fanaon'izao tontolo izao zany dia misy tsy maintsy arahana. Ohatra, aka ohatra ihany tsika satria rehefa manao paraboly tsika dia miditra le izy. Ohatra hoe raha zao ny problème migraine, ohatra le teneny datory zao ny problème migraine, solution paracétamol, olona rehetrarehetra sy inona koa zay inona rehetrarehetra. Zay zao mifanaraka izao tontolo izao tena akaikinao, zay rehefa anao izao tontolo izao. Raha misy problème dia miantso banky, misy problème saosy dia miantso banky. Raha misy problème na inona koa me ohatra aretina efa nilatsika teo. Misy problème tokantrano dia izy anatsona psy na izy misy le mpikarakara momba ny tokantrano te, misy coachana mariage. Zany ny fanao zao tontolo izao izy Paoly, aza manaraka ny fanao zao tontolo izao fa manino miova amin'ny fanavaozana ny saina. Inona le fanavaozana ny saina? Tenin'Andriamanitra le izy manavao saina tanteraka mihitsy na mataranareo izy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tsy manavao sainareo mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao satria izao raisinaoty raha te hahalala ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia vakio ny Baiboly. Dia izay mihitsy nefa ny voasoratra teo hoe miva amin'ny fanavaozana ny saina hamataranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Dia fantatrareo amin'izay inona ny sitrapon'Andriamanitra tsara, inona ny sitrapon'Andriamanitra angasitahana, inona ny sitrapon'Andriamanitra marina. Zany hoe inona ny bonne, inona ny acceptable ary inona ny parfaite volonté de Dieu. Misy 3 étapes zany ny volonté de Dieu. Misy ny bonne ary misy ny acceptable ary misy ny parfaite. Ny bonne izy mbola any amin'ilay stade mpanompo, acceptable izy eo amin'ny stade ny ami, ary ny parfaite izy any amin'ny stade ny enfant de Dieu mihitsy, fils. Ka mila manavao ny sainao foana ianao, inona zao raha Jesosy zao teo amin'ny situation ity marary ny zanako, raha Jesosy ny teo, inona ny solution afaka omeko an'ity zazy ity fa marary ny tonga, inona ny solution? Azonareo izy? Inona ny solution? Raha tsy mahay le zazy, inona ny solution fa tsy ianao koa mipanika miaraka aminy eo? Na eo anao dia amorona kangatsiaman'orana eo anao dia amorona malédiction ho azy eo.
raiso ny solution tena akinao raiso ny solution mifana masinao anatinao l'esprit de l'éternel ao anatinao nefa ny éternel nanao ny tany aman-danitra ao zay esprit de sagesse ao anatinao esprit de conseil ianao zany afaka miconseiller fa ianao raha nytaniny tena tsy haiko mihitsiny ianao zany lefa misy manontany ny olona ka mila fanazava-tsaina avy amin'andriamanitra tokony amaly foananao hoe zao atao reto ampahindrena be mihitsiny amen sady ampahanitretena no ampahindrena be mihitsiny zao atao e ay nanao an'izao indray ihany zao atao e ataovy n'izao indray anaova anazy aodiny kely ohatran'izao le izy de ohatsy le olana ay tena nataoko tokoa le izy de oa ny valy olana ohatra hoe olana ara-tokantrano isako ny tonga ao an-tranoko isako ny tonga ao an-tranoko raha ngah de ohatrany tsy mijery anahy mihitsiny izy so kosa ianao de mivindavinda so anao de mivindavinda mahatonga anao a andraisanao azy mivindavinda ianao de izy koa mba reraka avy miasa tany de inao tonga de moditra be de avy eo lasa tsy mipasy le courant de tenenina fotsiny ay tsotra e ahoana ny journée anao isolonao kiraro ohatra tonga de velarinao sakafo le sakafo tsara be iny atao fa mitenenao fa nareraka ohatrin'ina rangah fa tonga de mitsika izy ary rapitso izy faly be izy maika ody izy satria fatany farapitso anao mbola anao tsaratsara mihoatra amen misy ane olona tena tsy te ody mihitsiny misy lehilahy tena nytenanareo miantso izy mandefa zay taratara ngamba ny androany nefa satry niaraka amin'ny sakaiza satria liona be foana liona vavy niandry azy azy nazatsy izy ary tsoroko kosa fa raha liona ny vadiko tena nazatsy izy ny anahalo ohatsy zay na liona vavy izy bien sûr liona mivavy lion-jody satria za koa liony jody zanaky ny lion-joda koa amen fa tsy zay tsy liona amin'ny fandramatra fa liona amin'ny famelona liona fatahoran'ny satana le petit chacal kely le losiny le faible zany amen satana fa tsika mila tena mijoro am'izay solution zay foana ampianariko foana zay antanio tsara ny pasteur onja sy taty mirindra fa isaky misy problème de tonga de zay foana solution fa tsy ianao indray ny amoaka problème le sagesse napetraka andriamanitra ao anatinao lasa ohatrany hoe lasa mitsongolika indray ianao mba hitanao an'le problème ohatra nisy fotoana zao ohatra tao an-trano zao ohatra nisy fotoana andro larobia tsika manana le fandaharana rahantsika amin'ny radio kristiana malagasy 20h45 sady averiko amitsika ihany le izy espivina fanasy fiainana rahantsika amin'ny azoekany mission de ndray alarobia zay tsy niantso akory boiky fa tonga de toute la journée tonga de maty tsisy connexion mihitsy ny tao an-trano tsisy connexion de efa tamin'ny fito tsoroko le izy tonga de teneniko amin'izy menadahy satria efa niova tam'izay izy niara tam'izay mipanika atao anaty izy ahoana zany ny rariva niantso tonga tamin'ny fito de niantso amin'ny boiky fa maninona de zay vao niteny anahy boiky hoe katapaka ny réseau any aminareo eny de ny meuble anareo tratran'le izy de maninona tsy mba miteny akory zay de inona nitato anaty voalohany tonga de mitady solution te kaikinao mitady solution satria ny olona ny brebis ny zanak'andriamanitra tsy maintsy vokisana rehefa avy eo inona ny solution de raina ny tompo efa azotsika quelques mois auparavant manana double puce afaka zaraina ny internet tanao misokatra zany le izy de le ordi be maty ny connexion tsisy fa manana ordi portable tena kaikinao zay zao le solution zany efa nanana des années de aveo le connexion multiple efa nanana des mois auparavant ny zaraina fotsiny le connexion tsy tapaka akory le fandaharana tsy tapaka le fandaharana fa ianao reha vao mipanika ahoana koa zany de ahoana eo anao vao fampadolina ny révélation tokony ho zarainao ary voafafa zay foana le izy ka ohatra ohatra hoe tokony ampandro zaza ianao zaza kely de maty nefa ny courant ohatra natapaka ny gaz de tapa solution aza tonga de mipanika aza hoanina ny vadinao ndana mitady solution nataoko hoe mankao amin'ny voisin azy tsy mahamenatra zany solution zany matapaka amin'ny tomobile aza mipanike fa inona tokony atao tonga de zay foana inona le sagesse
ahoana zany no tokony atao, inona no tokony atao. Raisany hoe mijaona toko fahenina ndraisantsika lesona kely ao mijaona toko fahenina nisy fotoana nandeha Jesosy dia avy nampianatra izy avy nampianatra izy dia be da be ny olona nanaraka azy. Jaona toko fahenina nivakitsika hatramin'ny voalohany mihitsiny. Rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nihita ny ranomasiny Galilea dia ny ranomasiny Tiberiasy zany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany ny famantarana izay nataony tamin'ny maratra. Ary Jesosy niakatra teo amin'ny tendrombohitra dia nipetraka tao mba mimpaminana mpianana azafady. Fa efa akaiky ny Pasika ilay andro fiaviravon'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza ny vidianantsika mofo hoanin'ireo? Jereo tsara, naona ny vahoaka ary tsy mahita toerana intsony izy. Tsy mahita toerana intsony ny olona satria efa alina any amin'ny verset hafa any amin'ny lioka nareo mamaky an'ilay izy fa tsy amin'ity verset an'i Jaona ity. Dia verset 6 tena surligne ao anaty baibolinareo, izany ozy izy nataony mba izahany toetra azy fa izy efa nalaza izay ao ataony. Dia mikaikinao ny olona solution hoe dia malala izay ataony foana. Satria sagesse ao anatiny, satria intelligence ao anatiny, satria paix ao anatiny, prince de paix ao anatinao dia ahoana ianao mipanike? No raha zanak'Andriamanitra no tena tsy tokony hipanika zany mihitsiny. Nareo izay mikarakara zao ny Glory Night Rariva sady manao annonce antsika ihany amin'ny radio kristianina malagasy ho anareo izay efa manana billet, ho anareo izay mbola tsy manana billet atsoy i dato tanjona na taty nava na dato rija dia tongava Rariva idera sy hitsaoka an'Andriamanitra tsika, tsy fety isakafo fotsiny fa tena neo an'izany hoe zanak'Andriamanitra mahay miara-mifaly zany, miompo miompitsaina miompanahy. Be da be zany ekipa tsy afaka androany satria maniny miombon'aina. Fa zao kosa izay le ao amin'ny acte 6 hitantsika, ahoana ozy izy Petery, atao ozy izy izay zavatra tokony atao fa ministère en parole sy ministère en prière ozy izy tsy mahazo tapahana. Ny sekoly tsy mahazo tapahana fa afaka mizara, afaka mifamena. Alleloia. Ary vokatra raha ilay fahitako eto sahady fa mirarakompana amin'ny fanahy ny ara-maherin'i Jesosy. Raiso ny fifaliana, raiso fa ao masy femme de solution nareo any amin'izay toerana misy anareo any am-posy any amin'ny ara-maherin'i Jesosy. Relaxa tsara. Mikina amin'ilay sagesse sy intelligence anomen'Andriamanitra. Fa vita io. Ny antsoina hoe finoana, resinoty. Ny antsoina hoe finoana tsy mitsambiky mikipy dia misedebra Andriamanitra miratrapeanao, tsia. Ny antsoina hoe finoana dia mifahafantaranao fa Andriamanitra no mitarika anao anatina lalana vidy anankiray ka na dia mamaky ranomasina ary ianao vao manitsaka an'ilay ranomasina ianao dia mioloko Jordana. Zay sa tsy zay? Vao hamaky ny ranomasina mena ianao dia amorona ny tany maina. Zany miaraka amin'Andriamanitra. Zany le fo zany tokony hananako sy ny nananao zany. Dia inona nataon'i Filipe? Ozy izy Filipe, na dia mofodina dia nariro anjato efa volana efa multimillionnaire tamin'izany zany, tsy ampy izay rehetra ozy izy na nanany kely avy. I Andréany afaka efa nisy mifinoany Andréa kosa teto verset 8 afaka nampiasain'i Jesosy satria ahoana ny voavaly eo. Jaona toko fahenina andiny fahavalo no mpianana anankiray dia Andréa rahalahin'i Simona Petera nilaza hoe misy zazalahy manana mofo vary ordialy 5 sy hazan-drano mandinika 2 fa ho ampina moa zany amin'izao olona betsaka izao efa nisy dinga na finoana tao anatin'ny Andréa zany. Nampianatra amin'ny apôstôly mihitsy Andriamanitra teto tamin'ny alalan'ity situation ity. Dia inona ny zavatra notenenin'i Jesosy? Verset 10 asa vao mipetraka ary ny olona satria nisy ahatra be teo izy dia mipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 nisany. Dia nandray ny mofo Jesosy teny akaikinao izay le solution. Efa vita ny sakafontsika, efa mivelatra ny latabatra ohatra hoe izay efa mianaka ao an-trano, izay 5 mianaka ao an-trano, efa mivelatra, efa nanao sakafo, fa nanao lasopy ohatra pour 5 personnes, misy misôny tapoka. Dia ahoana nataonao? Atao hoe tsy ao izy. Dia hoy Zesitera tsy ao ny izy.
davabaraka eo anao satria nandainga fihinana ataonao ampiakarinao le olona dia velarinao latabatra tena hoe solution ianao taloha tena tsoroko aminareo fa misy an'izay flora zay efa maty izy madama zay isaka sabotsy zay tonga ary amin'ny ora fisakafoanana foana izy tonga dia tezitra be za tena tsoroko mihitsy tezitra be za satria ny ankohonanay tamin'izany tena olona tena avarisy grave be mihitsy ny tao aminay fa na voakena risaina ka na voakena isaina raha ohatra hoe voakena dimy sady efa kely ronanana ny be da be mbola tonga indray flora ary tsy flora rery fa miaraka amin'ny zanany telo mbola tsy maintsy zaraina indray zany ny sakafo dia tezitra be taty anatiko taty hoe roay tany io asay vomiverina rehefa avy mihinan-kanina sotra zay tena tsy tena hoe kakinao tsy fony jesosy mihitsy zany tena tezitra tsoroko anareo satria mahita foana satria fantatry le flora fa ny bebeako rehefa miditra eo dia tsy maintsy omeny sakafo le olona le izy tsy fomba gasy fa tena toepo le izy ny tena marina toepo tia mizara foana ka nefa fantatry bebe anay ary isaka sabotsy amin'ny roambe folo tsy maintsy tonga eo flora tsy mba afaka mba tonga amin'ny sivy izy na amin'ny telo fa amin'ny roambe folo satria fantany efa misy sakafo dia ny bebe anay dia anome sakafo foana azotsika le lesona atao antsy fa taty aoriana nanomboka tena tafapetraka tato anatiko izy azoko le izy avy eo hoe jesosy tokoa kay nanao an'izany maninona ny tsy noroahan jesosy rery maninona mofo dimy sy azan-drano roa maninona ny eliny teneniny le veuve niaraka tamin'ny zanany hoe mifosen'andriamanitra dia niteneniny Eli hoe ataovy ary le mofo dia maty nareo satria izay mihitsy nyteny voaka teny ambavany le vehivavy fa zay ozy izy lafarinina kely sy menaka kely ozy izy mboarina zay dia na le kitay koa rehefa tsisy koa satria kitay kely koa voapiretina io zany ka tsy masaka mofo dia efa hery koa zay fa dia maty mofo efa kely lafarinina efa kely menaka efa kely efa tsisy sira koa raha zany le mofo le kitay koa efa kely ny aina efa mbivotra dia io izy Eli andà natao ozy izy natao le mofo tena roso any Eli fa aveo tsy ritra tsona nandritry ny 300 et demi alleloia azonareo le tepo face à mafany le situation homme de situation ary homme de solution koa Eli tao anatin'le toerana satria namafy tamin'ny tany sy tamin'ny tany tsara le mpianaka dia nijindra farina sy huile nandritra ny 300 et demi nandritra n'le anohanana izay miprovoqué ny Eli ihany le izy moa zany tena marina le famille tamin'izay amin'izay fa teto koa jesosy apetrahany olona izy tsy tena chandriage mofo dimy sy azan-drano tsika roambe folo tsika telo ambe folo fa ozy izy avia ty asay vomotony olona asay vomatory izy fa mila misakrifisy tsy maintsy mihinana ny tompo mpanompon'andriamanitra tsia ny tompona mpanompon'andriamanitra ny tena mpanompon'andriamanitra zay mizary zay ananana ampidiro izy misy fotoana ary izy indray tsy mihinana ary zany no tena mahafinaritra mihitsy zany tena tsoroko anao tsy toepo amboarina fa toepo tokony ananantsika zanak'andriamanitra rehefa mikarakara ianao indray ary ny tsy mihinana mifali rehefa tiany olona ny zavatra préparenao toy zay hoe ianao miprépare dia ianao koa mihinana an'le izy tena hoe kakanao tsy andriamanitra mihitsy tsy avamin'andriamanitra zany napetran'le olona eo amin'ny andininy fahafolo nasain'i jesosy napetraka dia nandray mofo izy dia nisaotra dia nizara ozy izy le mofo dimy sy azan-drandroa lasa nisy ambony arona roambin'ny folo sombotsombo mofo ny sombosombo mofo izy izy sy ny vary ordiadimy izay ambony tsy lany nihinanana eo amin'ny andininy telo ambe folo fa nylesona eo amin'ny andininy faharoa ambe folo rehefa voky ny olona dia hoy jesosy tamin'ny mpianana ngony sisa tsy lany mba tsisy overy so tadidio tiany jesosy mihitsy ho saintsainina amin'izay zay zavatra zay saintsainina le izy zay zavatra zay hoe enao dia homme de solution taty aoriana amin'izay rehefa nandeha Petery rehefa nandeha Jaona nisy olona narary teo ambaravarany tsara endrika zay ananako nomeko tena kakinao zay anananao ny tokony omenao fa ianao tsy hanome zavatra tsy anananao aza mamorona ny zavatra tsy anananao zany ianao sotra zay ny antsoina hoe homme sy femme de solution
efa ny anananao izy Kristy mivelo ao anatinao mifany masina ny ananao dika zay meo zay mangataka aminao rehetra tsy adala mihitsy ny Jesosy zany miteny tamin'iny lalana iny hoe zay mangataka aminao rehetra dia tokony omenao satria ianao nomena mihoatra ahoana sy tamin'ny Abrahama tahiko ianao mba ho fitahiana ho an'ny hafa raha nomeny anao le izy dia hoana aza mba tia tena zao zarao zay anananao fa plus ianao mizana plus ianao mahazo satria plus ianao mahafy plus ianao mijinja raisy loatra zay alleloia ka esory le fisaina amin'ny Filipe ny fisaina amin'ny Filipe zao dia zay tsy maintsy misy vola vao mahazo mofo tena kaikinao hoe tsy maintsy misy vola vao mahazo mofo fa ny fisainan'le sakaiza zao efa misy mofo efa misy hazan-drano dimy fa milan'i Jesosy ary ny fisainan'le zanak'Andriamanitra le fisainan'i Jesosy tonga dia misaotra anao aray eo fa ianao navokatry ny tany totona avany mofo tsy mila mbola andrahoana ary hazan-drano tsy mila andrahoana fa efa tonga dia anypotsina la table est prête izy Jesosy minana ary tena rasazie mihitsiny ao anatin'ny amin'ny teny frantsay izy verset 12 Jean 6 12 lorsqu'il fut rassasié dikany hoe rassasié amin'ny teny frantsay tena feno tena hoe feno lasa feno tanteraka mihitsy zany tena feno tanteraka mihitsy ny kibonao feno voky raha verenina miaraka amiko hoe voky satria nisy olona nandray solution tao Jesosy le izy tsy haiko inona ny solution tediavinao inona ny solution tediavinao ary inona koa ny solution tokony afaka hoentinao any amin'izay toerana misy anao androany fa ataovy aloha fenotena ao anatinao dia avelao ny fanahy masina tonga avelao ny fanahy masina anday an'le tena ao anatinao dia amoaka an'izay eo amin'ny fiainanao dia ho raisin'ny olona le izy dia hitan'ny olona hoe tena velona ao aminao tokoa Kristy tsy afaka hiteny aminao tokoa izy hoe velona aminao Kristy raha tsy hitany hoe ianao lasa mivadika solution raha ianao isaka mahita ny tavanao izy dia tonga dia problème foana mila mieritreritra ohatra mahita ny tavaneny izy isaky mahita ny tavaneny any eny an-dalana na any amin'ny meuble sy any dia tonga dia problème ny amin'ny tavanao mieritrereta zany ianao amin'izay zavatra raha mahita an'izany koa nareo anatiny ao ambadiky ny radio vao mahitanao ny olona tonga dia vao maneno ny telefoninao dia tonga tiendray mila mieritreritra zany tsy hoe tsy te hamaly anao le olona fa lasa tsy te hamaly anao satria fatandray hoe hitandray le tsy mahafantatra ny toerana misy azy misy olona vao hita anao tonga dia mitsikitsiky izy faly izy satria wow milamina raha vao eo hito dia milamina zany ny tantaranao manomboka androany aminaran'i Jesosy maninona moa Davida ny faly ny olona vao isaky ny Davida no mivoaka amin'ny tarika satria fa tafa hiditra ny Jerosalema amin'izay avy eo manino mpanjesy manoatra amin'ny mpanjesy izy tsika izay Paoly izy nafaty 1000 Saul izy nafaty 1000 Davida nafaty 10 000 zany niraniran'ny olona dia tiany olona ry miara-voaka amin'ny Davida tena hoe kakanao mba tiany olona hoe miaraka aminao ty marina zany misy olona tena tsy mampite hiaraka mihitsy misy olona nefa tena mampite hisisiky satria solutionné foana ny zavatra rehetra rehefa vao miaraka aminy ianao zany raha te ho solution manomboka androany miaraha amin'ny olona tena ianary ny olona manakikeza olona tena solution amin'ny fiainana rehetra dia mba mianara ny zavatra tokony atao zao tadidio Esaïe verset 11 chapitre 11 verset 2 saintsainy ireo fa tamin'ny alalan'ny fanahy masina fihetsika ny fanahy masina sy ny ten'Andriamanitra amin'ny nanorenan'Andriamanitra ny tontolo izao rasony ao amin'ny proverbe 7 proverbe 7 dia zao voalaza ao andiny voalohany proverbe 7 oabolana toko fafito
dia voalohany anaka tandremo teniko araka eto aminao didiko tandremo didiko dia velona ianao ary tandremo taraka ny andriamasinao ny lalàna afezo amin'ny ratsan-tananao izy soraty amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vadifisaka izy ny fahendrena dia lazao hoe anabaviko ianao zareo ny fahafantarana tsy hoe sakaiza mahazatra ianao le teny le fahendrena le fahafantarana le connaissance aza atao miala aminao mihitsy midika an'io dia zao le fanahy anatinao mihitsy fantary inona ny asan'ny fanahy masina zay no ho antsika ato amin'ny azo vekale mission zao dia hoe ny préparation am'ty Pentecôte 2016 ty dia vakio dia saintsainy ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny acte vakio inona tokoa ny tena nampiavaka ny any amin'ny ancien testament sy aty amin'ny nouveau testament ao amin'io acte io nalehoan'Andriamanitra azy tamin'ny fiasan'ny fanahy masina tamin'ny alalan'ireto apôstôly fa nisy zavatra niova tamin'izay rehetra nalehany alleloia manomboka androany raha hijoro tokoa ianao ino ny tenin'Andriamanitra tsy verimainy ty école de solution ty androany tsy verimainy ianao mifaly vao mahita problème tonga dia sokafanao ny cahier akanganao dia soratanao vaolana valina samarika ainao mihitsy mampideran'le verset ary amin'ny asamarika any le finoanany any amin'ny asamarika vaolana soratanao amin'ny kaziny vaolana verset biblique ary ny valany dia ataonao hoe amen jesosy alleloia fa ianao raha ohatra ka tonga eo fanatrehan'Andriamanitra ianao ka hoe manana souci d'argent ka ny ianao tonga dia hoe nitetavinao solutionné n'androany tonga dia le argent miteny aminao rapitso ianao raha solutionné iny androany dia anao ohatrany Esau ihany ianao inona nataony Esau voaka izy maraina zay no lesitsika tamin'ny heri raha tadidinareo voaka izy maraina dia tsy maintsy miditra eo izy miaraka amin'ny sambolera riva laniny ny sambolé ny toto lany dia mivoaka indray izy maraina tady sambolé miditra izy ny ariva nefa rany izy mivoaka dia niditra tsisy tsony lasa mivarotra ny zay mahalehibe indrindra azy izy iny le fizokiny ny varotany tamin'ny Jakoba ny endrasan'ny Jakoba tamin'ny coin mihitsy ny Esau satria fantany hoe ny hoavy ny fotoana tsy ahita biby hoazana ny le zalainy fa indrasako satria misy teny fikasana atao aminay amin'ny rahalahy ao amin'ny dada rombahako le izy alleloia alleloia ka tsiko takany ahoana ny toe-potsika takany ahoana ny tenin'Andriamanitra mameno antsika ankehitriny tena mameno antsika tokoa ve ny tenin'Andriamanitra sa tena saintsaintsika tokoa ve tena manaiky atsika miova fanovatsaina ozy tsika teo tena niova tanteraka ve fisainantsika vao misy aretina dia mily tokoa ve za hoe ametra tanana dia ho sitrana dia akaikinao te ahita an'le fanasitranana instantané anao minana le tenin'Andriamanitra dia tena mino tanteraka zay le izy zao famantaran'izao manarak'izay mily metra tanana marary izy dia ho sitrana zay tsy misy zavatrafa mihitsy ny tenenin' Jesosy hoe tsy maintsy manao tsongolo batity ny telo ianao dia manao rolady nyefitra dia avy eo anao manao poiré anankiray tsy misy an'izany mametra tany any amin'ny finoana ny problème tena akaikinao finoanao ny teny ny problème mifankataovana zany mba efa tao any nametra tanana fa le finoanao ny teny tsy mahatonga n'izy instantané tsy mahatonga n'izy tsy mahita vokatra mihitsy anao aza mitady hafa aza mitady solution hafa solution fa ao anatinao raha azy amitsirihitra ny hafa ihany ko zay mahatonga ny olona midona amin'ny poto ihany ko mettez en homme de solution tahaka Mosesy haitsika foana Mosesy nalaina vany amin'ny toerana efa mitsoaka ny Egypte izy fa nalaina tany izy nafarana mihitsy satria tsy nahita olon'Andriamanitra olona tahaka ny fony Mosesy afaka navitra ny Israely ao tsika satria dia nalaina mihitsy n'izy hoe andao fa ianao milaina raha Mosesy satria efa hitany olona efa hitan'Andriamanitra le fony Mosesy malefaka toy izy tsy mahita olona manana fanahy oatra azy izy
ary voalaza anaty baiboly fa tsisy ny fanatritava tamin'Andriamanitra ankoatra Mosesy. Tsy niteny izany izy tamin'ny kahany Arona ary tsy niteny izany izy tamin'ny kahany Miriam. Tsy niteny izany izy tamin'ny kahany Josoa fa Mosesy teny Mosesy. Tena alaina mihitsy ny Mosesy hoe andahana fa inao solution ho any zanaka Israely any Egypte. Nanaiky Mosesy tsy nanaiky? Nanaiky fotsiny izy. Noetiny le tena nomen'Andriamanitra azy, iny teny iny ozy izy no hoe ampy teny kaikinao, zay le solution. Teny tanan'ny Mosesy le solution fa izy tsy nitady hoe za armée taloha, kapitaine taloha na général taloha, andeha hanangana armée aloha avao amin'ny Jetro. Fa nanino? Ok ary. Lasitsika miaraka amin'ity teny ty. Falaina tamin'ny Arona izy, misy ilan'ny Andriamanitra anaraka ialahy. Lasitsika. Satria ialahy koa fa nitenenin'Andriamanitra fa tsika amin'ny rahalahy ny amoaka. Nanaraka koa iaro kaikinao, zay koa no nahatonga ny Arona namokatra. Tsy nanana tahotra mihitsy ny zareo satria homme de solution izy. Teo anatrehan'ny Farao, ka Farao le problème tena kaikinao, Farao le problème. Farao le problème fa rehefa mijoro izy ho solution. Fa ninona nitenenina menasy mba eritreretony esclave ny toerana nisy Mosesy sy Arona. Fa taky miditra any an-trano any izy miditra eo anatrehan'ny Farao. Marina zany sa tsy marina? Tsy mba natahotra mihitsy izy mirahalahy rehefa miditra teo sao dia mba maty any tsika ary papa. Mosesy sao dia mba vaty roa kosa ny ataontsika. Fa tonga ary dia be vava be mihitsy satria zao nitenenin'Andriamanitra ny Mosesy hoe ianao Andriamanitra Farao dia Arona ny profety. Zay sa tsy zay voalaza anaty baibolinareo. Any amin'ny Exode 3 sy Exode 4 nareo mahita an'izany. Dia ozy Mosesy ok. Zany hoe nomena le autorité ozy izy ok miditra eo anatrehan'ny Farao tonga dia Farao le mbola tezitra be le tena rangitra be mihitsy ny tenenina avoainoko anompo aho. Isan'andro tenenina foana avoainoko anompo aho. Mba tsy nitorohan'ny lefiny satria tsy afaka manao an'le izy. Redinareo Jesosy nisy fotoana hoe andao te miteniteny foana hoe fanany Jehovah natoamiko hoe etsetretrety andao te atsiperios izy zareo. Fa nanino Jesosy? Tonga eny amin'ny falaise Jesosy dia avy eo manino? Avy eo rehefa nalainy zareo Jesosy no entana teny falaise, avy eo Jesosy ozy izy voatsotra anaty baiboly taky ny tsisy ninona tena makivaky an'le olona fotsiny dia avy eo gaga zareo fa ino moa ataontsika eto ohatrany reny donendrony reny. Dia ny fa tena izay mihitsy dondrona be eo dia ino moa ataontsika eto? Dia lasa izy miverina satria tsy mbola lera ny samborana an'i Jesosy. Ohatr'izay koa ny tamin'ny andron'ny Mosesy sy ry Arona. Ohatr'izay koa ny amin'ny andronao aza menatra. Any amin'ny Matthieu 10 anie raha izy ny baibolinareo manomboka verset 19 any. Fa aza mienatra ndao sa efa kitsika mihitsy hoe Matthieu 10. Matthieu antoko 10. Zany tena homme sy femme de situation zany sady solution. Manomboka verset 16. Matthieu 10 manomboka verset 16. Matthieu toko 10:1-10. Ary indro izao maniraka anareo taky ny ondra ampovoan'ny ambodi. Tena marina zany ny solution le ondry fa tsy le ambodi. Ny olona zao raha asaina mifidy iza ny tianao ondry sa ambodi tonga dia hoe ambodi satria ny ambodi matanjaka. Fa tsisy ny teny mihitsy za te ondry satria ny ondry zany tena izy fihinan'ny ambodi. Zay foana ka nisy fotoana nisy ty Argentrisa nanao an'ity tsara tadidiny vady. Nakakizy takindresy terantony dia fidio izy iza ny tianareo sorcière manja be ve? Sorcière manja be ve ozy izy sa princesse ratsy tare fa tsisy teo princesse nandray azy teo sorcière daholo. Tsisy 100%. Satria manino? Zay nefa malaza ka zay nefa iainana Potter Harry Potter sady ny ray manja aleo ny manja nefa ny ratsy. Toy izay
princesse ratsy dia misy anankiray koa fa tsy tadidiko nefa zany le ohatry hoe parabola zao tontolo zao la izy mahatonga saina mihitsy ny zavatra ohatry zany eto zao raha ohatry ny hoe de tonga de atao inona koa zany le tena reo ambodi sao de lany eo raha ondry nefa ny tena nirahany jesosy mihitsy ho taky ny ondra voany ambodi indre tsara taky ny mena rana ozy izy mora taky ny voromailala de jereo tsara mitandremana verset 17 mitandremanareo izy ro ny amin'ny olona fa atolony amin'ny synedriona sokapohany amin'ny synagogany ianareo oentiny eo anaty 18 ary oentiny eo anaty amin'ny mpanampaka sy ny mpanjaka ianareo no ny amiko ho vavolombelona aminy azy amin'ny gentilisa tanjony jesosy mihitsy ka le ahatonga atsika ho présentena any amin'ny synedriona ny tena marina tanjony mihitsy le izy mba hahafahana mitory eo anatrehan'ireny le autorité reny iza zao nitratran'ohatro zany paoly de nikakinao paoly tonga tany roma izy vo ma izy lasa afaka nanoratra boky amin'ny olona tany romany satria tanjony jesosy mihitsy izy mety nafaty azy tsy problème paoly mihitsy fa hoy izy hoe mahatsara le izy ka verset 19 Matthieu 10 mais quand ils vous livreront ne vous inquiétez pas comment vous parlerez ni de ce que vous direz car il vous sera donné à l'heure même ce que vous aurez à dire fa raha manolotra anareo izy de aza manany amin'izay fomba hiterenanareo zay le solution zay ny solution zany au fait ny tena marina tsy enao za nofo ty fa le zako miaraka amin'ny fanamasina atao anaty ato le homme intérieur ny solution fa tsy le homme extérieur ty ty homme extérieur ty ny solution mety vitanareo amin'ity de za mibata zavatra sy manakisaka zavatra akoatr'izay tsisy vitany fa le homme intérieur tsinona no hipetrahan'ny fanamasina de ao am'izay tsika le ahafahan'andriamanitra mampiasa tsika mitelivrian'ny homme intérieur any hafa zay sa tsy zay le izy ao tsika ka aza manao izy zay am'izay zavatra ho tenenareo sy olazainareo fa omenanareo am'izany urgence zay olazainareo fa tsy anareo no miteny fa mifanahandrainareo zay miteny ao anatinareo zay maha solution amin'ny fanamasina faratapony meteza reto ao anatin'izao fiomanana ny pentecote zao tsika meteza tena ho tazomy fanamasina ho taky ny sovaly mihitsika de izy no mitaingina meteza ho taky n'le apondra zay nitengenan'i jesosy mitondra azy anandratra azy ho any amin'ny voninahiny amen hidirana amin'ny voninahitra le apondra koa ne mba nanitsaka ny akanjon'ny olona sy le inony ty sampakazo tsy le jesosy fa le jesosy teo ambony mety izy ianao ohatran'izay manomboka androany alleloia meteza reto ho solution meteza ho solution betsaka ny anendrika anareo ozy izy fa zao ianao no solution ianao zao ny ankohonanao hoe mety tsy avitra raha tsy nanao sacrifice ianao ny solution anao acte 16:31 ina anao amin'ny acte 16:31 fa minoany jesosy kristy tompo de vonjely ianao sy ny ankohonanao nisy geôlier anankiray niambina ny paoly sy barnabasy nigadraina zareo no nitenin'ny kristy fanaraka tsara amin'ity Matthieu 10 ty no nitenin'andriamanitra no ny évangile de rehefa nigadraina zareo satria ny tany mpigadrana tamin'izany de tsy ratsy kristianina zany hoe taky ny prison spéciale chrétien zany le izy de zao ny zavatra antrano rehefa nigadraina zareo de midera sy mivavaka niaraka tao de nivan'andriamanitra varavarana rehetra tsy mivaravarany jiola fa mivaravarany prison kristiana de naiky amony tena le geôlier hoe inony ty fa nanatiny inona tokony atoko sisa zalahy de ozy izy paoly minoa jesosy kristy tompo de vonjeny anao sy ny ankonanao de kikinao solution ka iny finoa lasa solution hoan'ny retsy ankonany zay tsy hita masy teo le finoa le finoa le geôlier toka lasa solution izy lasa solution satria rehefa sitrana avy eo rehefa nikarakarain'le geôlier
le ferin'ny Paoly sy Barnabasy satria nikapohana zareo talohan'izay dia inona ny zavatra nahafinaritra noentin'ny tany an-trano dia nomeny sakafo dia avy eo mbola nitoriany zareo nandritry ny alina dia iny voavonjy tena akaikinao voavonjy ny ankonany satria tamin'iny andro iny ihany dia nandray an' Jesosy ho tompo amin'izao fiaina manokana ilay olona ary vita batisa. Alleloia. Ny safidinao ka zany soit ianao indrindrindra fa mitodika amin'ny lehilahy, soit ianao zany problème ho an'ny ankonanao, mitondra ozina ho an'ny ankonanao, soit ianao solution. Tadidinareo koa i Amana tamin'ny andron'ny mpanjakany Asorosy, tamin'ny andron'ny Estery. Ny vady rehefa miteny fa raha jiosy io ahita faisana amin'io ianao ry Amana. Fa izy neritreritra be mihitsy zany nahita fity amin'ny mpanjaka, zany tena sakaiza, tena kakinao zay le sakaiza. Zany sakaiza amin'ny mpanjaka mbola nisy amboninao sakaiza tahitao. Mivady amin'ny mpanjaka mbola toerana ambony sakaiza ihany koa. L'épouse du Christ zany mbola ambony lavitra noho ny mpanompony ihany koa. Sy noho ny amiany. Inona ny zavatra nitranga? Iny izy tamin'ilay fanasana faharoa nataony Estery. Lasa izy nanangana poteau de potence mba hanatonana Mordecai. Inona ny zavatra nitranga? Le poteau iny ihany no nanatonana azy ny ampitsony. Ary tsy vita an'izay fa nalaina daholo ny vady aman-janany dia nitapahan-doha dia nahantona daholo koa ny fatiny. Akaikinao hoe ora lehilahy o. Mitandrema tsara. Finoanao io dia ianao io zany soit solution anao soit problème ihany koa. Efa hitantsika ihany koa fa hoetika any nareo be da be nanenjika ny Daniel ary tsy faly tamin'ny Daniel satria Daniel solution. Nandritry ny reine nampanjaka reine nampanjaka telo taranaka Nebukadnezara telo 3 génération be zao fa olona solution foana ary solutionné foana problème amin'ny Babylone no Daniel. Fa teritra zalany tamin'ny farany tsy maintsy vonoiny ty Daniel ty fa tsy lasa tsony. Tsy tafavoaka. Ty niendrika andrehan'ny zalahy, niendrika andrehan'ny zalahy. Andao ary zao atao izy tia mivavaka amin'ny Andriamanina, andao asena mamoaka lalàna mpanjaka hoe tsy mahazo mandoalika ary tsy mahazo misy mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Andriamanina intsony raha tsy izy irery ihany. Statut amin'ny mpanjaka. Dia eo mpanjaka fa tombé dans l'orgueil. Rehefa tombé dans l'orgueil le mpanjaka dia nampanamboatra statut tokoa dia navoaka ny lalàna toy izy Daniel. Solution no ambadika tena akaikinao solution no ambadika ty. Iny fa voasambotra Daniel tsy afaka nanao nin'iny irrévocable tsinona ny lalàn'ny Kaldeana tamin'izany sy ny Babiloniana. Na tsy mpitondavaka ny liony hoy izy Andriamanitra. Tsy olona marina sy olona mariniko ty Daniel ity tsy misy mahazo mihinana azy nareo liony. Na afametaka n'inona ary ny liony miteny anao amin'ny ara-maheran'i Jesosy fa ianao rehefa homme de solution sy femme de solution tsy afaka mikitika anao zany mihitsy ny problème. Tsy afaka ho ary tsy miconfesse ary tsy miproclame akory fa tonga dia Andriamanitra le rainao any an-danitra mihitsiny le tomponao io sy le tompoiko izy mihitsy tonga dia mametraka rindrina fiarovana ary manindraka anjely miambina antsika. Rehefa tafavoaka tao Daniel, inona mivoaka teny ambavan'ny mpanjaka? Le lehilahy rehetra nanenjikendrika dia tsy vitan'izay fa ny ankonany any tsotra izy dia alefaso ao anatin'ny lavaka ao. Voateny ambony, voateny amin'ny rivotra tsy nilatsaka tany akory dia efa lany ambakin'ny taolana ozy izy ao anaty baiboly. Homme de solution, teny hoe homme de solution. Homme de solution miavaka foana ary arovan'Andriamanitra tena tsy takatry ny saina mihitsy ary avoakan'Andriamanitra tsy takatry ny saina foana ary hoentin'Andriamanitra tsy takatry ny saina foana. Izy fotoana Paoly efa niteny izy naminany izy momba ny teny ambony bateau, naminany izy zao atao zalahy mbola be loko. Rendrika ny sambo mbola iza ihany mbola nandeha naka kitay anafanana mbola iny mbola i Paoly ihany. Ndraiky sa tamy vipera
satria olo marina sy nomarina olona nomarina dia olo marina paoly naifony tao anatin'ny afo fotsiny le vipera satria arovan'andriamanitra fo hitatsika teo a ny tantarany davida fa sainy goliata minangeza be takininona ary goliata anao a tsy raharaha fa ho eto aty fa torahantsika izy androany manariny jesosy amen ianao anjaranao sy anjarako no mijoro misolutionné satria misy olona tsy mahay misy olona neka tsy mahay mirésoudre un problème nekakanao misy olona tsy mahay mirésoudre un problème fa ianao no nomena an'izay fahalalana zay hoe dia ao apio izy ianao nomena ny fanamasina dia anjaranao manampy azy ny ten'andriamanitra ozy sy nalefany psaume 107:20 vakeo ne salamo 7:1 nandefa nytemika ozy izy mba midikany hoe mba zay ny solution nandefa nytemika mba hanasitrana azy nandefa nytemika mba hanafaka azy am'izay lavaka ny anjerana fa so dia ianao koa zany tena tsy te hiala ao anatin'le lavaka efa mpidinao le tohatra miekary ny sasany efa tsy asaina miakatra mitohatra amin'ny herintsao fa anamboarana ascenseur mihitsy mba hamototra bouton fotsiny sisy mbola tsy mity miakatra ihany tena tiako mihitsy nle miainao anatin'le lavaka e misy olona tena tia mihitsy ny marary saina mitady solution ankoatra ny tenin'andriamanitra misy olona tena tia mihitsy ny marary mba hisafosafona azy dia kakanao rofo fahafatesanao anatin'ny aretinao misy olona efa fatan'izao ny zavatra tokony ataony fa ny tenin'andriamanitra manafaka azy ary mifanahy masiny eo miconsole azy dia mbola aloany any ny trefle ao anatin'le problème aloany any ny trefle ao anatin'le fararitsaina kely mandalo iny tena kakinao ny problème any misy foana fa ny fetrehako azy samy hafa ianao rehefa manao ohatra ny davida tena tonga dia resôly fiavako angana dia aingana ty ozy izy davida tsy niteny oka hikotrana kely pendant 5 mois fa vonidiny izy tonga dia izy za mitabataba zany aloha mila miona kely amin'ny roi zao ny ataoko za hiady amin'io tonga dia teoneo izy dia nidiny tsisy fotoana avy tena kaikinao manomboka androany problème tonga dia ioneo dia fitaina tonga dia vitao ioneo le problème asa raha tadidinao eo koa tamin'ny mbola nianatra manome fotoana le mpampianatra amin'ny zoma heriny a ohatra hoe datorija ohatra ny takoeto datorija ny ao tableau manao an'io devoir io ohatra hoe sabotsy ohatra hoe ataontsika hoe zoma androany dia amin'ny zoma heriny inona ny ataon'le ry sabotsy lalao lahady lalao latsinainy mbola tsy mianatra ihany larbi talata tsy manao ihany larbi tsy manao ihany laka misy alina vo izay vo andehanao an'le devoir tena kakinao fahafankihoany tonga amin'izay ny zoma rijo tableau 0 efa mpimanina zao efa saina miomana zany na efa mpimanina any ny davida tsy niomana izy fa tonga zay je suis prêt tena kakinao je suis prêt rehefa mivoaka ny varavarana ianao rehefa midy rehefa hidinao amin'izay ny youtube rehefa hidinao ny telefona rehefa hidinao ny radio rehefa avy eo tonga dia ataovy hoe je suis prêt amin'izay manaova tahaky ny davida fa aloha amin'ny anina iny re aloha amin'ny anina ka aloha amin'ny anina mitenanao fa vomay le matanjaka iny fa izy koa nga kondrana kotrana ane da goliata ane mikotrana izy le menimena iny no fatany tsara vonona izy matoa izy menimenina teo amin'ny israela kaikanao vonona izy fa tsy fantany hoe misy efa nasazy kokoa tao zay ny natonga ny ao amin'ny 1 Samuel 17 zay ny natonga ny goliata somary niembotra kely izy ty bandy kely ty ary bandy kely hafa mihitsy ny teny ambavana satria izy androany dia tapahako ny lohany lahy dia mifatiny lasy ny filistina ozy izy dia miapatrapatra izy dia hoaniny biby hoan'ny voromanitana tena kaikanao zany ka audasy zany filony zany dia davy zany fo zany dia davin'andriamanitra tsy matahotra problème tonga dia samy fasy an'le faire face an'le problème samy faire face an'le aretina amin'ny anarana eran'i jesosy miabo fa tsy hoe aloha aloha dinidinihana aloha aloha ahoana ozy izy ny dokotera tena kaikinao hoe zay le fanaony zao tontolo zao izy
hoy izy Paul Romains 12:2 mivakizy aza manao tahaka ny fanao zao tontolo zao zareo mbola manao analyse de sang, analyse de poids, analyse de tsy haiko. Ianao mety tanana marary izy dia sitrany reny. Un point c'est tout, amen. Tsisy olona mbola mitenintsika mihitsy hoe aloha ny analyse de sang-nao sao dia tsisy oeto le nitenen'ny professeur fa niolentsika eny amin'ny anarana herin'i Jesosy. Zay ny antsika. Ary zay ny anao satria eo amin'ny deux solution. Tonga dia eo ny eo. Ary Davida koa na dia fantany ary ny Andriamanitra tsy nylalaovina hoe enjeo ary raha hitanao. Goliath, toraina zahay. Matrix. Fa nanino? Niazakazaka tena hoe niazakazaka. Miazakazaka amin'izay manafika problème sao. Vao hitanao le izy tonga dia sopa. Vita. Ao anaty baiboly manana antsika azy tsy lava be tsika androany. Ao anaty baiboly hitanao fa ny adoration mirésoudre problème. Louange mirésoudre problème. Tena kakanao ka inona tsy louenao, inona tsy adorenao. Tena Andriamanitra hitanao fa sady hainao manjy mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofinao rehetra. Maninona efa solution fa menanao, maninona ianao mbola eo am-pandriana eo ihany. Tsangatsangana amin'narana herin'i Jesosy, atao amboarana fandriana, kopahy, soloina ny lamba, voay varavara, andana mandro, mipetraha. Ay sy fanasitrana aminao amin'naran'i Jesosy. Jehovah ny Jaire. Izy manohana anao, izy miporovoara anao amin'ny zavatra rehetra. Apetrao aminy. Apetrao aminy. Za zao mila fiara, mila angezana amin'ny fiara. Tsy manao rakitra mihitsy hoe rakitra spécial Vito. Amen. Fa efa napetraka mivady amin'Andriamanitra zany. Efa niresaka izay, efa nandefasako amin'ny vadiko ny sary hoe ohatran'izao le sary le tomobilitsika ho avy. Tonga dia ataoko sary ohatsainy sady le izy. Ataoko efa miresaka aminy, ataoko ohatran'ny efa manana sary ary na izy menadary eo dia efa ny saina zay ohatran'iny ve le izy dia ataovy ohatr'izao ny lokony ozy izy. Bien sûr, ataoko ary ho azonay le izy amin'naran'i Jesosy, amen. Tsy hanao rakitsika fa Andriamanitra miporovoarana le izy, amen. Ohatr'izay atao eo amin'ny fiainanao. Ny zanakao mety tsy mety mino an'Andriamanitra hoe aza forcena izy. Ampiasao ny lohalika fa femme de solution koa anao, homme de solution anao. Alefa. Maniratsira anao izy. Fihiny izy tiako ane anao. Faraovana azy. Via ty oroana kely aloha. Via aloha anao câlin kely tsika. Satria solution hainina inona? Hainina. Valeo amin'ny ratsy fezay manao ratsy anao, valeo amin'ny tsara. Solution no menanao satria ny fanamasina efa nanaparitaka ny fitiavana. Romains 5:5. Ao anatinao. Dia maninona? Avafazy le fitiavana. Efa nijoroko fahavombenanareo ny amarana antsika azy. Zobavy saika izy mety ao ambadika ao, mety mihainao ambadika ao. Fa zobavy taloha. Tena. Zay sakay izy tena kaikanao zay sakaizy. Tena sakaizako izy tena mpinamana be zay sy ny zobavy taloha. Fa vao nanaraka an'i Jesosy tena sakaizy maso. Ary ny enjehany mafy mihitsy nanaratsy azy ny teny ratsy anazy. Efa namela ny elo, efa mampamela elo sy efa tantara amin'ny lamba izy fa hijoroako fahavolombelona. Sao dia ao ambadika ao izy dia gaga. Mifampiteny ratsy, tsy mifampiteny ratsy moa zany izy tenenany ratsy ny masony olona to ogany sy ny karazany na sakafo blokena daholo ny rehetrarehetra. Tamin'ny voalohany indrindra, eny ny teneniko anareo hoe fo maraina alohany andehanako any fivoriam-bavaka dia efa ataoko ny trano hatrany etapon-doka hatrany baladia, hatrany tokotany ka hatrany faratapy mbola tsy mifony olona. Amin'ny efatra dia efa lasa satria amin'ny enina manomboka ny fivoriam-bavaka ny Madagasikara. Ny efatra maraina dia efa voasasako no voasasa ho tena mitsoroko amanareo. Voasasa vaky ny tokotany tsisy ninona taontsony. Verina amin'ny valo sasana. Tena tenareo fa tena le mifafako maly ary mbola nadio. Fotaperaka ny tanàna. Le trano nasiako savoka zany na izay famamparary ny zanany tamin'izany hoe ny savoka nataoko nefa ny zany mba mampangirana ny trano. Tamin'ny voalohany atezitra. Fa avy eo taty aoriana vao mainy miko fitiavana izy.
vao mainy meko fitiavana vao mainy meko fitiavana satria aiky zaka solution anazy nanolo tena ho an'i Jesosy izy a tamin'ny 2010 nanolo tena ho an'i Jesosy lasa olona tia an'i Jesosy be le zao vavy so zay lasa miverina mihoatra lavitra noho le masaka aiza satria lasa samy zanak'Andriamanitra amen ka ianao solution ianao raha ianao lumière tena kaikinao raha ianao natsangan'Andriamanitra lumière mijoroa lumière raha ianao fidin'Andriamanitra ho sel assaisonné eo tokantranonao assaisonné eo ny ampiasana assaisonné eo any anaty bus anaty RER anaty tsy haiko taxi be tsy haiko any am'izay toerana misy anao assaisonné eo satria ao masy fambo solution anao oka ny olona vao mahita anao dia mitsiky satria hoe vita indray ny problème ka mahita an'ito oka ny olona tsikifo vao mahita an'ity dia idiny varavarana anao zavela miditra fa vao my problème akary tsy vao vavy be da be ny olona miteny an'izay zao le tsy sapany olona ny pasteur koa ny mba manana problème hiatrehany misy zany fa zay ho ny famahantsika an'le olana ny tsy mitovy raha ty tady kiraro ty zao asiako avero zao soa tsy ho hainy le izy ary raha mahanty izy hitomany eo izy fa satria za sy anao efa nianatra namatitra tady kiraro sy namaty tady kiraro hatramin'izay niainantsika dia maniny tsisy dika ny tena kaikinao tsisy dika tononoka amin'ara-maheran'i Jesosy andao antsika hitsangana amin'izay marana fotoana tonoko fa ianao io dia ho famimasomy de solution amin'izay no mikandroany satria ho raisinao ho velona ao anatinao amin'izay le teny dia le teny io no raisinao fanahy masina ho tanany mamany ny olona rehetra na eo amin'ny esprit na eo amin'ny corps na eo amin'ny aminaran'i Jesosy sandrato mivavaka fisaorantsika dia avy eo tsika isotra an'Andriamanitra dia avy eo tsika ifampizotrana vavaka tsika raha masina amin'ara-maheran'i Jesosy Kristy tompo misaotra sy mankasitraka anao zahay ny amin'ny teninao mamy renay ny teninao Jesosy Kristy tompo maminay ary betsaka amin'ny programme tianao ho diavinay tompo raha masina ny problème tsy maintsy misy fa mifamahana azy efa nasehonao ihany koa fa tsy misy afa tsy ny teninao ary miaraka amin'ny fanahinao misaotranao zay fanahy masina fa reconnaissenay fa ianao le fanahin'Andriamanitra velona ianao le fanahy fahendrena ianao le fanahy fahalalana ianao le fanahy ny hery sy fahefana ianao le fanahy tahotr'Andriamanitra ianao le fanahy ianao le fanahy maherin'Andriamanitra ianao le puissance n'Andriamanitra misaotra sy mankasitraka anao zay raha io misaotra sy mankasitraka anao zay misaotra sy mankasitraka anao zay no ny amin'ny teninao sy fanatrehanao androany misaotra indrindra tompo ny amin'ny famanginao ny olona ao ambadiky ny radio kristiana malagasy ny ao ambadiky ny YouTube ao ambadiky ny telefona androany ary mbola mila anao zay mila mitananao zay amin'ny zay glory night zay alehanay rehefa aveo ny amin'ny fanatrehanao hafakely ao anatin'ny fiderana sy amin'ny adoration zay ataonay miaraka zay anandratana ny anaranao Jesosy iprovenay fa tena mifankaty zay tena mahavita zavatra koa ny kristiana amin'ny anara-maheran'i Jesosy misaotra indrindra tompo misaotra fanahy masina amin'ny œuvre surnaturelle zay ataonao ambadiky zao fanatrehanao zao fa marina aminay tokoa manomboka androany fa raha olana raha lalana iray nidiran'ny fahavalo teo amin'ny fiainanay lalana fitony amohanao anay misaotra Jesosy malalo fa ninina Goliata zay ijoro anatrehanay dia voniny zay androany ary ny anjarany no midaraboka sy resy amin'ny ara-maheran'i Jesosy raha masinao ho andreo zay mbola tsy nandrain'i Jesosy tompo amin'izay fiaina manokana miala tokoa amin'ilay toerany mahampanompo fotsiny mpanompo zay manao satria voabaiko ary miala koa amin'ilay toerany sakaiza ary fa mitombo mihitsy amin'ilay toerana mahatonga anao ho zanak'Andriamanitra manana hery fahefana amin'ny zavatra rehetra manana hery fahefana satria héritagentsika ny zavatra rehetra ary manana hery fahefana noho ny fanahy afaka mitémoigner an'i Jesosy amin'izay tsika averina zao vavaka zao miaraha amiko mamerina zao vavaka zao Jesosy aleko ny teninao nofidinao ho mpanomponao ary natsandratrao ho tonga sakaizanao kanefa kosa nampidinao atao anatiko ny fanahinao masina naminonao amba ho tonga zanak'Andriamanitra mpandoro amin'ny anaran'i Jesosy
raha eo misaotra satria nekenao mivavaka Jesosy nampidina ny fanahy atao anatiko ary raisiko izy ho tompo sy fanjo fiainako manokana mamela ny heliko rehetra amin'ny raha fo amiko Jesosy anao aho mandrakizay anao aho mandrakizay Jesosy aho misaotra indrindra fa raha nitady olona araka ny fonao ianao hatrizay indro aho tahaka ny Davida ankehitriny irao aho ary anjakao aho manapay eo amin'ny fiainako tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy aho misaotra indrindra amin'ny fanatrehanao androany. Misaotra indrindra fanamasinao ny œuvre surnaturelle izay ataonao ambadiky ny radio kristiana malagasy na iza n'iza toerana misy anay ny ao ambadiky izao telefôny izao amin'ny anaran'i Mahery Jesosy. Misaotra raha io misaotra raha io dia ho anao voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Mahery Jesosy. Amen. Dia mandram-peona daholo tompoko tahiny Jesosy.